Andriamanitra fiainana ho an'ny olona rehetra. Atolotry ny fikambanana, hira sy filazantsara. Vavaka isika mahagaga indrindra aminay mandrakariva ny teninao Andriamanitra. Ary miaraka amin'izany koa mahagaga tanteraka ny fitiavanao izay tsy mahaleo anao ny amin'ny mpanota fa rehefa titiko ianao hatramin'ny voalohany dia tia hatramin'ny farany. Mbara ny tenin'Andriamanitra fa fitiavana mandrakizay mitiavanao anay. Ary ananaranao anay tokoa isan'andro isan'ora ny amin'ny tsy fahamarinanay satria mahita ny fahalemenay ianao, mahita ny fahatsotsanay ianao, kanefa tsy manilika ny lavo ianao. Fa raha tonga ianao dia hiantson'ny mpanota dia ataonao sarobidy aminao ny mamonjy ny mpanota. Ary zany mahafatra lehibe izay mbola nampitondrainao ny mpanomponao tamin'ity andro ity. Mpiandro tsara, tsara fanahy, marina indrindra, mahatoky indrindra, dia miantso anay mitaona anay na inona tsy fahatanterahan'ny olonao avia manarahany. Fa rehetra manatonao iny teninao hoe Jesosy io dia tsy mba ho lavitra mihitsy. Izany zao atom-pivoriana masina izao ny andrenesana ny feon'Andriamanitra, miantson'Andriamanitra mba hiverenanay aminao, hiorenanay aminao ary ianao ato anatinay. Mbola mitenena ry Jesosy ity indrindra araka ny fombanao fa miaino ny mpanombonao. Ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Faly miaravantsika ny fonan'Andriamanitra ary dia mbola resitsika ny tenin'Andriamanitra avao. Petera voalohany eo amin'ny toko 5. Raisitsika amin'izany ny 5 ka hatramin'ny 11 dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ary ianareo izay mbola tanora fanahy kosa dia maneke ny olona. Eny samyamisikina fanetretena ianareo ka mifanompoa fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona fa manome fahasoavana ho an'ny manetretena. Koa amin'izany manetretena ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany ianareo amin'ny fotoan'andro ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra. Fa izy no miahy anareo. Makonona tena, miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny lino amierina tady izay harapany. Tohero izy fa miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny raha lahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay fa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy ho atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ho azy ange ny fanjakana mandrakizay. Amen. Ny mpiandro tsara mianyondrony ho ateny lehibe sady azo antoka indrindra izany indrindra vanandro izay iainantsika. Rak'izay Andriamanitra dia tsy mahafoy ny olony fa ataony tony ondro fiandrony izy ary ny andrasany azy dia satria tiany tokoa izy ka tsy kely aminy ny mamonjy azy, tsy maivana aminy ny miasa mikarakara azy, tsy mahatrotraka azy ny manangana azy ianao amin'ny isan'andro ary mampitoetra ahy amban'ny fahasoavany. Marina ny teny voalazany Petera apôstôly eo amin'ny 2:7 hoe nataony olona izay nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany izay rehetra mino azy. Izay ny hoe Andriamanitra miahy ny ondrony. Ny amin'ny fiainy azy dia amelona azy izy dia miaro ny ainy amin'ny rovy, ny aretina amin'ny rovy, amin'ny fahavalo sy izay rehetra mety amohitoina na hamiravira azy. Ary satria momba ny ondrony izy dia manoro ny lalana izay tokony aleny mba tsy azo lafaka azy, mba tsy havery azy, mba tsy hahafaty azy. Ary indrindra manome fahatokiana be azony mandresy ny tahotra sy ny tebiteby amin'ny adi-piainana, ny fitsapana samihafa mety mahazo azy ary manafaka azy amin'ny tahotra ny fahafatesana araka ny voalaza ny epistily ny Hebreo zavatra lehibe. Amin'izany dia tsy isy afaka nohitoina na haningotra ny ondron'Andriamanitra, niza ninona satria Andriamanitra no tompony. Raha manaiky zasa ianao fa Jesosy no tompoko, izy miahy. Ary amin'ny fiainy azo antoka matotra fa tsy goragora zay ny fiainantsika, zay ny fombanantsika. Ka raha lazaina tsotra
nisy ahin'Andriamanitra ny ondrony dia ny anomezana azy fiadanam-po. No fon'Andriamanitra rehefa mahita ny ondrony debideby, tsy misy fiadanam-po, tsy manam-pitsarana. Miaraka amin'ny fiadanam-po zay meny io dia meny fiononana izy ao amin'ny adiny rehetra. Fa tsy loatran'izay misy zavatra mety mandratra ny fon'ny ondry ao amin'izao tontolo izao. Ary fiadanam-po sy fiononana izay tsy miova satria tsy mba manatsoaka ny fanomezan'izy na miovana mivadibadika amin'ny fanekeny sy ny teny ary toky izay omeny. Koa na dia mety manam-pahalemena ary mahatsiaro tena hovery na horery ny ondron'Andriamanitra. Dia mipatsaivo ny tompo amintsika amin'ity andro ity fa tsy niova ny fitiavany antsika. Zao izy tsy avo ianao na asaraka. Ny olona ve mety manadino izy. Na dia ny vehivavy mampinono azy mety manadino izy, za kosa tsy manadino. Zay m'Andriamanitra tompo azy ary tia azy. Tsy manadino, tsy mahafoy, tsy mahasaraka. Fa dia mitsinjo ny ondrony mandrakariva izy na amin'ny andro na amin'ny alina satria fanekena amin'ny andro sy ny alina. Tsy voafetra ny fotoana ary tsy voafetra ny inon'inona. Zay no mataony mba nehoana fa mpiandry tsara tokoa izy matoso marina ka manolotra ny ainy hamonjy ny ondrony araka ny tenin' Jesosy. Ary satria mila zany toky zany tokoa isika indrindra van'andro zay iainantsika. Dia ao na hoy ny tena apôstôly Petera amintsika eto ty andro ity dia ao amin'ny andininy fahafito apetrao aminy ny fanahinareo rehetra. Aza misy avela hoe ambonambony hoe am'ty dia matoky dia am'ty kosa tsy matoky, tsy mety zany fa feno tokisana satria feno fomban'Andriamanitra sy ny fiainantsika. Apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo. Zay le teny no miahy. Tsy misy hafa miahanareo, tsy misy afaka miahanareo fa izy dia izy miahy. Antsika olombelona tokoa izy satria fantany loatra ny toetra sy ny fomba mpiainantsika. Ary tsy ino zany fa indrindrandrindra ny fanahina zany no manemotra antsika. Ina moa ty hoe fanahiny ty? Dia azo lazaina hoe endriky ny fahalemena tokoa izy. Ary tsy tenenana hoe aretina. Zany no aretin'ny civilisation sy ny vaninandro ankehitriny. Fanahina. Dia zay mahatonga ny hoe tombo amin'ny teny baika ireny hoe stress, dépression sy ny karazany reny. Ary tsy vitsy tokoa no tratran'ity aretin'ny fanahina ity. Ka raha vao misy zavatra kely hoe ka zay natao dia hoe ahoana moa ny fanaovana izany ndray zao. Dia raha misy zavatra vao miseho dia hoe inona ndray moa zany. Toa hoe fambaraloza mandrakariva. Zavatra tokony ampifaly dia lasa loza fa dia maninona loatra ve le olona. Kanefa zany ny zavatra iainantsika. Raha amin'izany na dia miaina azy dia manjary zigo zay tsy antonona ary ty tsy zaka. Dia manambary zany indrindra ny amin'ny fahalementsika ary be ny fahalementsika. Ary izy io dia hoe tsy ao amin'izay atao hoe gentlisy na lazain'io zany ihany fa eo misehitry ny finoana koa sy ny fianakavian'ny mpino azy. Mandray tenin'Andriamanitra. Zao no lazain'ny tenin'Andriamanitra. Toky amin'izany. Fampanantenana teny fitsasana nefa dia ny ao anaty hoe tanteraka tokoa ve ny lazain'ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa tojoady dia hoe Andriamanitra ve dia tena fa lasa mahafoy tokoa. Zany hoe tsy otsony le tenin'Andriamanitra. Dia raha mivavaka dia hoe mba mihaino mivavaka zay ataoko izy ary tena mamaly tokoa. Inona no antoko arovina sy fomba omby zany. Fantanina ary fantanina tsy mivaly raha maha-olona fotsiny. Zay ny zavatra hita amin'ny andro ankehitriny. Lovika ny fiainan'olona maro. Fiainana feno teboteby vo avy hatrany. Andro mpioriny izao. Zay maneho marimarina fa tsy misy fiadanana amin'izao tontolo zao. Tsy misy io. Roko ny tenin'ny ray aman-dreny teto hoe tsy nataon'i Jesosy eto izy vao aminy. Dia zay manana azy ihany no manana an'izy io. Dia araka ny teniny hoe fiadanana no omeko anareo, ny fiadanako no averiko anareo. Ka miteny amin'izany izy tsy manao ronoana tafo satria tompony izy. Zay ny an'i Jesosy. Zay teneny dia fantany zay. Ary zay atolony dia omeny zay satria tompony izy ary manana ary ty manome. Tsy misy fiadanana amin'izao tontolo zao. Malemy ny olombelona dia tolona tsy ompitratra tokoa. Fa manemotra ny maro na fitsapana mansoy azy ny tahotra ny fahafatesany tambesatra ny fahaverezan-kevitra. Ary ny tena fantanina anankiray dia hoe mba fantatry ny tompo, mba fantatra Andriamanitra, mba hitany masony mahazo ave. Dia misaotra an'Andriamanitra fa tsy mangina ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy manafina koa izy zavatra zay miseho. Ka ny tenin' Jesosy hoe aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fa oriny.
arak'izany dia tanteraka ankehitriny araky ny voalaza tompo amin'ny teny faminaniana mileka tompo faraka am'roapolo hoe ary ity ambony tany izy dia fahoriny ny firenena ny fahaverezakevitra no ny firondrona ny ranomasina ny fanonjany ka horeraka ny fon'ny olona dia ampiny hoe ka isy ho faty azy zany hoe amony tena zay le hoe or tendrombohitra na tsy aminay nareo fa tsy aiainana intsony ty tany aleonay maty noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany le zavatra ho tonga ambonin'ny tany fa ny herin'ny lanitra dia ozongozonina ka ny teniny tompo hoe tsy ny fanamban'ny tany ihany moa izy no ozongozonina fa fanamban'ny lanitra zany hoe na zavatra tsy hita maso dia iseho aroko tsarotsika fa ny tsy hita maso dia mahery lavitra noho ny hita maso lavitra zany fa azy zao rehetra zao ka soa fa tsy ny loza ihany no amparany fa mametoky indrindra koa ny tenin'Andriamanitra raha milahatra Jesosy manao hoe aminareo zay mino zay manaraka azy tsy isy ho verina dia singa ambony ray zao izy ny eo ambonareo ary amin'ny faharetanareo no hahatananareo ny ainareo metransika mamaky ny liko atoko faraka am'roapolo fa raha izao tontolo zao sy miseho eo aminy dia miasa tokoa ampilofika atsika ampilofika ny finoatsika ny fahatopitsika ny antompo kosa dia ny ampitraka amitsika dia ny ampahery ny olona tsy ho very toky ny amin'Andriamanitra dia miteny izy hoe raha vao miandoha zany zavatra zany zany fahoriny zany dia miandrandra fa asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo fa amin'izany andro zany i Jesosy dia hita ny zanak'olona avy eo amin'rahona mikery voninahitra lehibe ianareo io moa dia manambara ny teny any amin'ny Tesaloniana ny hoe ny verenan'i Jesosy fa azo lazainy indrindra koa hoe ny posahany voninahitr'Andriamanitra na dia ao anatin'ny aizina sy mankitsiko indrindra ka tsy antenana nininina azy ilazy zany fa miahan'ny olony tokoa ny tompo eo anatin'io hoe ateviny fahoriny io aizina izany ary lalina indrindra zany kanefa ao no anaposahany ny voninahiny fanebiazany voninahiny mba hatanteraka araky ny voalaza amin'ny mpaminany Isaia manao hoe ny olona zay nitoetra tao ny maizina dia mahita mazava lehibe ary zay nitoetra tao amin'ny tany araky ny fahafatesana no niposahany fahazavana Kristy tonga eo amin'ny lay masoandro ny fahamarinana hoe mpaminany malaky zay misy fanasitranana ao amin'ny tanany dia tsarovo zay fa mianao izy nasitrana sianavotanao ary anazava ny fiainanao dia amin'izany indrindra efa nampaherezan'i Jesosy nananarany tokoa zay manaraka azy hoe aza manany amin'ny ainareo zay hoaninareo na ny amin'ny tenanareo zay tafinareo fa nijentilisa ny tsy mino amin'izao tontolo zao izy dia faritra mpitady zany rehetra izany ina no hoaninay ary zay mahatonga ny fitiavatena tsy manana moa dia efa mitady raha teo ny manana tsy mety voky fa manana Andriamanitra deo noho izy ka tsao ny fanjakany dia anampy ho anareo zany zavatra izany ina moa ty hoe fanjakan'Andriamanitra ty dia ny finoantsika azy ka ny aneketsika azy anapaka amin'ny fahamarinany amin'ny teny fahamarinany dia ny tenin'Andriamanitra hanapaka tanteraka ny fiainantsika ero atsika izany tokym-pandresena ho antsika izany fiainana ary fiainana be dia be tokoa zay tsy hoesorona amio sy aminao raha nandray azy arak'izay ny aretina rehetra tsy tonga ho azy ary zany ty fanahina ity ina moa ny antony mahatonga ny fanahina na ny olona ho mora hanahy misy antony mahatonga ny olona mora manahy zany hoe tsy tafahorona amin'ny finoana tsy manam-pahatokina ary tsy mitoetra ao amin'ny fiadanam-po ny voalohany lazainy ten'Andriamanitra zay mivakitsika teto dia izao tsy ampy fainatretena izy ary ny fainatretena zay lazainy eto dia ny hoe tsy ampy ny hoe fandroleny raha azo lazaina amin'Andriamanitra manda ny fahefan'Andriamanitra Andriamanitra manohitra miavonavona izy fa mami fahasoavana ho an'ny manety teny dia veriny fa fahadalàna zany ary miaraka amin'izany toetra zany dia tsina fa ny fahatokytenany atoky teny ho mavita teny izy tsy mila n'Andriamanitra izy dia tsy tia halala momba zany hoe Andriamanitra zany izy dia ny fomba ny noarahana ny heviny zay ny tompoiny mandra-pahatonga ny fotoana anankiray dambotsitra izy satria tratraka ty re inona le fotoan'izay dia rehefa manoloana ny fahafatesana eo vao miteny hoe vonjeo ary olona fa maty fa olo izy hono afaka monjenao amin'ny fahafatesana misy afaka monjena amin'ny fahafatesana alanena no ataon'ny mpitsabo hoe fiazonanaina ny fomba maro samihafa fitsaboana sinsia fa iray ihany ny tompony manana ny fanalahidiny fiainana sy ny fahafatesana dia Jesosy zany raha miavana aminy any ary vita fiavanana manana firaisana velona aminy tsy atahotra ny loza aho ka ny teny mpanao salama na dia mandeha mamaky loasa aliko ny fahafatesana azy matanjaka be zany tena azo antoka izany
ina koa ny antony mahatonga an'ity fanahiny ity dia tsorona tsy ampy fahalalana ny tenin'Andriamanitra ka tsy mety manam-pinoana satria ny finoana araka ny fanambarany tenin'Andriamanitra dia avy amin'ny tenin'ny Kristy irery ihany. Romanina toko 10:7-10 zany. Ka tsy vitany hoe zangaika mihinan'Andriamanitra koa satria raha tsy fantatro marina koa zay tena momba azy ahoana moa ny fomba inoko na inonao zay tsy fantatro. Ray Paoly aminazy hoe fantatro zay inoko sambatra izy ary tafaorona tsara fa ny finoantsika dia miorona amin'ny fahazavana dia ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra. Antony hafa koa zay mahatonga ty fiainy ty foana dia toa hoe miezaka izy anampinoana kanefa manankina ny finoany amin'ny zavatra zay hitany masony sy azony tanana ka tsy mety mino misy raha tsy efa nahazo, tsy mety mino misy raha tsy nahita tahaka ny Tomasy tsy raha tsy hitako ary ataoko eo ny tanana. Dia aloha i Jesosy nahita ianao ka nino izy fa sambatra zay tsy nahita kanefa mino raiso antsika zay aza mitaditady foana ina moa miseo aizo indeha ino a ny fiainatsika dia tahaka ny andro rinona mbetika posaka mbetika avetika tsy fantatrao izy io zay aza atao manaradry andrano ny fiainatsika na ny finoantsika an Jesosy. Ny zavatra efa azo mo ilana finoana intsony fa dia araka ny tenin'ny Paoly hoe fa ny fanantenana moa izy nanonjenatsika ka ny fanantenana moa tsy na fa ny finoana ny zavatra zay ho avy izy zay nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony fa ahoana ny mbola anantenan'ny olona zay efa hitany. Romanina toko 9:7-7. Antony hafa koa mahatonga an'ilay fanahina dia satria tsy ampy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra zay nivakinana ny renisina. Rehefa tonga amin'ny toerana tahaka an'izao tsika dia ampio amin'ny Jesosy zay ny tokony mivavaka ao anaty afaka andresy andray ary amikanto tsy ny vava fotsiny ihany no manaiky fa ny fo moka anaiky mba iorona amin'ny finoana izy ary ny finoana iorona ao amin'ny fotsika. Manahira na roe ny vava manaiky nefa ny fo tsy miorona tsy mino hany ka tsy afaka miasa marina ho amin'ny herin'Andriamanitra tsy mivavaka na mavoto mamonjy fotoana tahaka zao a makafapa raha tsy latsaka am-po dia tsy afaka aniry zany. Ao no iny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaoba 2:20 masiny ianao mandraisa fampianarana vavavan'Andriamanitra ary alatsao am-ponao ny teniny. Dia misy antony hafa koa dia zao tsy ampy fifarana amin'ny teny zay no enona sy hoe inona nino fa nino kely ihany fa tahaka amin'ny tenin'Andriamanitra fanoharana meny Jesosy zay voafafy zao teny ambony tsiro be reo fiahinan'ny fiainana dia kenda le tenin'Andriamanitra tsy afaka mitombo izy araka ny teny Jesosy hoe ny teniko tsy mitombo ao aminareo izy. Ao no Jakoba apôstôly aoka tsy anapohan'ny ray zavatra mitombo zany olona zany izy olona mirosaina izy miovaova amin'ny alehany rehetra. Jakoba 2:1-8 ka mampalahelo tokoa ny olona tahaka izany mba tsara ihany ny fikasana iny tsara mihitsy nefa tsy mety mahazo tombony izy ao amin'Andriamanitra fa mahatiantoka mandrakariva aiza ve hivavaka tahaka zao ao fitokantrano asa sy ny sisa kanefa mivoaka eto tsy mandray ninonino saratra amintsika eto zany avako mahazo ny sasany dia inao nataony tsy mahay misaotra an'Andriamanitra izy fa dia ataka lava no nataony rehefa tsy mahazo izy dia mametsiny tokoa ny sasany. Dia Andriamanitra ve dia hoe fitiavana ty dia zao ny fahoriana sy ny fahasarana mahazo a zay nataony olona io rara tsy misy fitiavana an'Andriamanitra ao am-ponareo Jesosy tamin'ireo jiosy andinitra soratra masina marakarivinareo efa nareo tsy mety manatona azonareo fiainana zava-doza be ke zany zay le tahaka ny hoe maizina kanefa potosiny mazava eo ihany manana maso izy kanefa tsy mety mahita ary manatsofina mba andrenesina kanefa tsy mety mahafantatra. Ary ny antony anankiray zay tondrontsika zay mahatonga ny fanahina zao hoe ny finoana tsy orona tsara dia satria tsy ampy ny fahamasinana amin'ny mino mbola revo amin'ny aitretrany zavatra ny tany izy tsy ampy ny fanoratenany ho an'Andriamanitra dia ao dia miodikodinao mieritserity dia mivembena dia teneniny tenin'Andriamanitra amin'ny Joba 2:20-7 hoe raha miverina amin'ny tompo ianao dia haorona tsara. Eny raha ampanalavirignao ny lainao ny eloka halaviro esory ny pozina zay mamono tsy ny sakafo mety hohanina ihany fa ny zavatra reny ny sofinao hitany masonao na amin'ny radio zany na fahitalavitra sy ny hafa koa na koa resapony halaviro tsy eo antsika tsirairay hafa eo anivon'ny fiarahamonina ny ankohanatsika na ao amin'ny tokantrano na ao amin'ny ankohonan'Andriamanitra na eo amin'ny tolo masina tahaka zao na eo amin'ny fiangonana raha teo izany fa ny totaliny
dia amin'ny hoe maro ahina be rerena tratra ny fanahina foana dia satria tsy ampy tokoa ny fahatokiana ny tompo dia tsy mety manana fiadanam-po tsy mety mahazo fizaharana satria tsy mety koa madio satria tsy mety diovina sy tenin'Andriamanitra ny Isaia na nadio azy ao izy dia tsy mety madio izy fa dia tahaka ny loharano izy kanefa mamoaka ranopotaka mandrakariva mamenatra rehefa mandija io tena menatra eo atreny tompo miandro manitra mampirofomitra tsaroko ny teny Isaia mpaminany losako maty aho fa lehilahy maloto molotra ary monina eto amin'ny firenena maloto molotra kanefa ampy kosa ianao Jesosy hanadio ary efa nataonao zay taminao ranao latsaka indray mandeha hanadio ny fahotany zao tontolo arak'izay dia tsy miteny foana ny ten'Andriamanitra riavako ny amty hoe tomoera tsara fa ny saina tsy miovaova dia arova an'Andriamanitra amin'ny fiadanana tanteraka tokoa ho an'izay matoky azy Isaia 29 dia amteriny ny mazava-dehibe no hoe hananantsika fandraisana sy firaisana aminy araka ny teny fitsasana zay raisitsika Isaia 4:10 ny zanakao rehetra ho izy dia ho samy fanampianarin'i Jehovah ka dia ho be ny fiadanany zanakao satria mandray ny feon'Andriamanitra ninina fitopatopany zavatra maro samihafa ninina rivo-pampianarana maro samihafa ninina onja ny resaka maro samihafa tsy mahatampona ny feon'Andriamanitra sy ho rehetra zany satria mahety ny feon'i Jesosy rehetra zany tovo zava-dehibe ny fandray aminy mifankazara amin'ny tsotoa ianao dia hiadana zany mahatonava ny soa aminao amin'ny diny faraika amin'ny roapolo mitoko faharoapolo amin'ny Jobany zany hoe aza atao vahiny mandalo aminao fotsiny ny tompo sy ny tenin'Andriamanitra fampiantranoy izy tovy tahaka ny teny mpanao salamo atao bokono iraketiko ny teninao dia ho tamana ao aminao izy ary ianao koa nofinenika ao aminy fa n'Andriamanitra ao aminao ary ianao ao aminy iza inona no afaka ampisaraka atsika aminy tsy misy aromboka toeperatanyko Jesosy ndika dia hoe tsy misy afaka amiravira ninina ambodima asika atao inona tsy misy ary mahavarina tokoa ny filazan'ny tenin'Andriamanitra hoe indro zareo sy maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry voan'ny ambody mampiororo kosa nge zany raha maolona Andriamanitra fa manina dia nataonao tahaka zany zay milaza fa tompo izy ary tompon'izao rehetra izao tokoa arak'izay Andriamanitra mifatokiana izy fa tsy Andriamanitra ny fanahina sanatria Andriamanitra mahatoky tsy miovaova ary tsy hiovana na ampiororona na ampitahorona no halany io tsy tiany hoe mampitahotra mampiorora fa ny azo manakariva dia ny mametoky asa matahotra matoky zay ny tenin' Jesosy ka miaraka amin'izany tsy hoe sanatria ampatronina fotsiny fa tanterahana zany satria tompo-pahefana izy ary mahavita zavatra lehibe zay nampirobava ny Jeremia teny fe zay hoe Andriamanitra lehibe amin'ny sainany ianao tompo ary mahery amin'ny atao eo apela tananao tokoa zao rehetra zao ary aminao miankina an'izao rehetra zao raha mahatombo fahefana azy dia mamonjy itsika tokoa izy amin'ny fahalemetsika eo tena zavatra mahagaga ary efa taona ho asa famonjeny eo tsy misy mahasakana sanatria dia mametoky atsika izy rehefaray ampoanao izy ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana ny fahalemena ary miasa ka iza moa no mahasakana sambatra ny manana azy sambatra mino azy fa na dia ho anatrihan'ny fahafoana na dia ho anatrihan'ny tsy fisina na dia anatin'ny lalana etsy tery indrindra azy miatrika fanoerana maro samihafa miatrika tafitra mahery indrindra dia mbola afaka miteny tahaka ny Abakoka ihany hoe na dia tsy mamonsina aza ny aviavo izy ary tsy misy voany voaloboka na dia mahadiso fanantenana aza ny olivo fa na tsy mahavokatra hoanina ny sa na dia vonoana aza ny ondro amin'ny vala misy mandripaka izy satria misy bibidy ary raha tsy misy ombo apahatra za kosa mbola hifaly amin'ny Jehovah hiravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena sambatsy olona io mpaminany ny olona everina olo indrindra ary marina zany satria hiarany zavatra maro izy kanefa izy tsy misambatra indrindra satria manaritra ny tompo mandrakariva ary mahafantatra f'Andriamanitra tsy mahafoy azy indrindra ao amin'ny fotoana sarotra na lalina indrindra dia eo koa no ahitany tokoa ny fanapahasoavana an'Andriamanitra zay momba azy dia afaka miteny izy tokoa hoe Jehovah tompo no tanjako Andriamanitra famonjena dia manao ny tombotrony tony any diaravavy izy ka mampandeha any amin'ny avonako izy Abakoka 3 zany dia fafito ambin'ny folo tafasivy ambin'ny folo arak'izay na dia mahery vaika tonina azy ny tafiotra dia mampanonja mahery ny ranomasina atahaka ny tamin'ny andron'i Jesosy zay niaraka tao anaty sambo kely tamin'ireo mpianatra ka nialo ny rano dia efa tafiditra tao an-tsambo dia efa nanomboka ny lentika ny sambo
tsy nahasakana an' Jesosy tsy hitsangana ary hiteny tamin'ny fahefana ny rivotra hoe mangina mitsahara dia mitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Rehefa reraka ianao dia avereno vakino marika toko faefatra dia hoy Davida fehizay saotra an'Andriamanitra na afaka azy tokoa da miadiny sy fahatereny rehetra. Jehovah ho izy ny aram-batoko ary baty aro fiarovana ho ahy mpamonjy ahy izy. Andriamanitra ny vadilambiko izy ny mialofako ampingako sy taniko ary famonjena ho ahy izy ary fiarovana avo ahy sy fanosirako. Ry mpamonjy ahy mahafaka amin'ny fampahoriana ianao dia miantso an' Jehovah izay mendrika ho deraina ka dia vonjeny ho afaka amin'ny fahavaloko. Fony azo mpahoriana dia niantso an' Jehovah eny Andriamanitra ny tarainako dia niaino feoko tao amin'ny tempolony izy ary ny fitarainako dia efa tonga ao an-tsofiny ary dia naninjitra amin'ny tanany avy tany ambony izy nandray ahy izy dia nanintona niara tamin'ny ranobe izy dia nitondra ho any amin'ny malalaka izy ka namonjy ahy satria tiany ahy. Zanaka mahafantatra ny rainy ondro mahafantatra ny mpiandry azy. Samuela faharoa toko faharoa. Inona rehefa zany natao dia hoy ny ten'Andriamanitra amin'izay tokony ataontsika apetra ho aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahanareo fototra sy toky lehibe ho antsika izy. Ka raha dikatsika ara-parovana zany dia hoe aza miady-saina foana aza mieritreritra foana fa maneke azy ten'Andriamanitra teo maty-pian' Jehovah amin'ny alehanao rehetra dia izy no alavorazy ny lalanao satria mitsinjonao izy dia maneke azy miantoroa aminy dia antsoa izy. Zay ny teniny antsoa eo izy antsoa amin'ny andro fahoriana dia malinao amonjy anao izy dia mivonatra ianao zany hoe asehony ianao ny antom'Andriamanitra mpamonjy azy mpiandry tsara azy dia mivavaka fa aza miodikodina hoe ahoana indray ty mangina eo atrehan'i Jehovah dia ny ataoko dia ny hoe raiso lohan Jesosy raisy mientana fa tsy zakako dia Jesosy zao aretina mahazo aty fanahina lava tsy resitro fiainana efa sarotra azam-pina izany tsony dia apetrako aminao tokoa ny fiainam-pondikany ny hoe mahaiza amin'ny lavo lefona eo natrehan'ilay tomponao tsy henatra io tsy fahafamboninaitra io fa toko-pamonjena lehibe zany. Maty-piny famonjen'Andriamanitra mpampamonjy morazy indrindra amin'ny fahoriana izy. Fa hitako ny fahorian'ny oloko ny Jehovah fehizay ary efa reko ny fitarainany ka tsy mandany amonjy izy sanaty na hivesatra zay tsy zakatsika. Ahoana ny teny Jesosy azo antoka mankalisa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana zany zao izy no hanome anareo fitsarana. Dia avelao Jesosy zany andraky ny entanao tsy haiko zay tsy tratra ny saiko zay fa ny manaiky tahaka ny zazakely zay no anjara nefa amin'ny finoana dia ny finoana ny teniny io dia hiditra ao amin'ny fiainanao izy dia hiasa ao amin'ny fiainanao izy zay tsy mivao ainy mama azy zay mitsatonao ainy mamoa azy zay mavesatra ho ainy manamiavana azy aza mitondra zay tsy zakanao aza miasa tsy vitanao manao iny tenin'ny Paoly Korintianina aza mety asiana ziko zay tsy antononanao inona zika tsy antononanao dia ny fanahinao tsy fononao. Dia mazava mibaiko zay omeny Jesosy zay raika manaraka azy amity hoe aza manany amin'ny ampitso ianareo ody amity andro ty zao ianao dia efa misy manasa adiny tsy ny ampitso koa fa ny amity andro ty aza manao zany avero Jesosy ero lalanao hainy zay ny ampitso voakanany azo izy fa ampoan'ny andro ratsy misehoseho tompo izy any milazana zany rehefa ompera-tanany dia tompony enio izy tompony ampitso zay ny dikany zany. Dia ho niafatra zay mianantsika amin'ny epistily ho any Hebreo aza manary ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe dia ny finono io fa tokony hanana faharetana ianareo mba azonareo izy zay lasainy teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Misy sitrapon'Andriamanitra dia tsotra mino azy ary raisy ny teny dia tahaka ny Abrahama naharitra izy dia ny faharetany amin'ny finoana zay no nanatanteran'Andriamanitra teny fikasana dia zay nanamarinan'Andriamanitra azy. Aoka amintsika tsisy teny sanatry hoe dia mora teneniny zany tsia mibaiko ary tenin'Andriamanitra misy ny andraikitro misikina mifahatra maharitra dia miorona atoany ny fiadanan'Andriamanitra sy ny toky izay meny miorena tsara amin'ny finoana ianareo ny tenin'Andriamanitra eto satria fantatrareo fa na misy aza ny fahoriana zany tsy dia hoe ianao rery mitratran'izy io fa ny rahalahanareo rehetra amin'iny rehetra manerana zao tontolo zao mandalo amin'izy io kanefa tsarovy ny tenin'ny Paoly no ny amin'ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fahorianay maivana ho izy sady vetivety foana efa anaty fahoriana lalina ianao dia tsarovy iteny io fa tsy hoe hitoetra mandrak'izay io ka tsy ho zakanao fa
fa zay hitan'ny maso dia vetivety foana fa tsy hitan'ny maso dia ny tenin'Andriamanitra velominao iny maritra mandrakizay dia aza dino miaraka amin'izany fa ny amin'ity finoana zay mety hiaretanao dia io no fandresenao ny zavatra rehetra ny finoantsika no mandresy zao tontolo zao satria lehibe zay eo aminareo ijaona no zay eo amin'izao tontolo zao miaraka amin'izany dia azaitsika vetivety misy reo fepetra zay takiny ny tenin'Andriamanitra mba hitoerantsika amin'izao hoe fitokiana tsara fa tsy falahina ny fanentretena sy ny fanekena ny fanapahan'Andriamanitra ny voalaza eto hoe mahetretena mba ny tana maherin'Andriamanitra ny fahonoana tena sy ny fiambenana mahono tena satria ny devoly fahavalo izy dia mandeha tokoa mandehandeha tahatanliona mierina mitady zay arapany sikany hoe mitandrema ary asa manao na mandeha araka n'izay sitrapontsika sika na ny volana na fandriana ran'otso zany io no hirika zay idiran'ilay raso amin'ny fiainantsika dia nio tsara zao ny teny zany ao amin'ny andro anankiray raha misy fanapaha-kevitra raisinao zavatra ataonao tena loko ny vavanao laraky izoranao araka ny sitraponao ve zay sanankininao amin'ny tompo amin'ny-bavaka zay hoe oka anana fanahy-bavaka manakariva dia tsy na fa ny firaisana amin'i Jesosy fa rehefa tsy ampy io dia misisitra ny fahavalo tahaka ny azon'ny Eva sy Adama ao na voalaza amin'ny Genesis 3 andiny fahenina hita ny raha vehivavy eva io zany fa tsara ho fihinana ny hazo zay nakany devoly fanazy ary nahafinaritra ny maso zany dia azo matsiritra ampanindry dia nitazany voany ka ninana ny aromainto ny vadiny ka dia ninana izy dia fantatsika ny vokany fahavoazam-be amin'ny taranaky ny olombelona mandraka ankehitriny sofa tonga Jesosy anafitra atsika miaraka amin'izany aza fatra-panaja ny devoly aza mametoerana azy milalana izy aiza ny laranao azy any amin'ny farany rehetra fo ary eto dia ny hoe toero izy fa aza velanimitra anao araka ny tenin'ny Jakoba apôstôly manekena an'Andriamanitra nareo ohatry izy ary manoera ny devoly ka aza manao tahaka ny tomoteny devoly efa tsy hitanao izy ty fa tena raharary le devoly dia tena tsy kelarana le devoly dia lasa mpitoro ny tenin'ny devoly tsika le io nataotsika tory ny finoana rehefa devoly any ivelana izy any amin'ny farany rehetra fo tsy manana anjara am'izay anjaran'Andriamanitra izy dia anao ondron'Andriamanitra rehefa nividiny tamin'ny raha niaronao masininy amin'ny teniny sy ny fanahiny toero tokoa ny fahavaro satria efa mena fa efa nafeny anao ka mety isy amintsika ny tany meky zany mbola tsy mpiandry tsia zay rehetra manana ny finoana an' Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra manana fahefana ka tsy anana ny devoly fahefana fa zay nateraka Andriamanitra dia mandraisy ny hota ary ny devoly tsy manana anjara toko lehibe zany sika tsy milazo be tsy ilaina ntsony ny mpiandro dia ilaina matao ataon'Andriamanitra izy fa misy ny anjarako dia ny mino ary mandresy amin'ny finoana tokony omeny tenin'Andriamanitra raha fitiny izy dia ny hoe tsy mandiso fanantenana naovinana ovina izy fa na dia manana finoana tahaka ny voatsinampy aza dia ampy afindra ny tendrombohitra andevona ny asan'ny maizina rehetra ho siampisinda ny aizina rehetra na dia singa ny teny aza amin'ny olon'izay dia ny tenin'Andriamanitra dia sabatra voalelo zany ho amin'ny fahatanterantsika no anton'izao fitaizam-panany ataon'Andriamanitra ary mbola ataony amintsika dia ny voatondro amin'ny ny fafolo hoe ny tompo no atanteraka sy ampiorona anareo izy ary ampitoetra anareo ao aminy mba ho zanaka mandova an'Andriamanitra zany ny tokosolova zay rehetra manaiky an' Jesosy tsy hoe fehizay fa nanaiky ny tompo anandray azy tsia fa isan'andro isan'olo isa-minitra isaky ny ray mpimaso tokoa dia manaiky anao avy Jesosy eny tompo Jesosy dia manaiky raha manaiky azy zay ihany satria manaja ny safidiko izy fehitsika zao dinika fampiorena an'izao izaho mpiandro tsara ho Jesosy mpiandro tsara manotra ny ainy amonjy ny ondrony Andriamanitra tokoa dia mia satria ty izy ary tsara indrindra ny adidiko tandreny mitserikerika na manahy foana atsahary ny ady-saina sy ny ady hevitra mandraka ariva fa raiso toy ny tenin'Andriamanitra velona sy mahery dia amerina anao sy ampahery anao iteny io amin'ny fiainan'Andriamanitra azo antoka tsy miova tsy mivantika dia ampitsara ny tompo hiaro anao hombanao hiantoka anao ninninona miseho amin'izao tontolo zao na mety ho levina azy ny lanitra sy ny tany ny tenin'Andriamanitra tsy mba ho levina ina moa ny tenin'ny tompo amintsika tokoa amin'ity andro ity amehezana ny zavatra rehetra dia izao azo matahotra hoe Jesosy indro raha mombanao eny mombanareo mandrakariva mbara mba tonga ny fahataperan'izao tontolo zao ho aminareo ny fiadanana vavaka isika Andriamanitra tompo sady andreny ny fiadanana mandrakizay anao
andriamanitra tsy toy indrindra ary manan-kery manam-pahefana iahy ny ondronao dia aseho i aminay zany ny alalan'ny teninao zay efa nampanambaranao teto amin'ity toerana ity tokony moraisinay fa tsy hiverina aminao foana ny tenin'andriamanitra fa nasirina siry izy reny dia ho aminy tokoa ny fahatanterahana dia niny masina sy ny amenina misaotranao zahay Jesosy be ny fitiavanao ary ambony ny sainanao tsy tratry ny saina ny famoram-po zay ataonao fa tsy mbola tovoka aminay ianao raha manatona anay amin'ity andro ty hoe anaka miverena amiko anaka matokry voavelany eloko ao anaka miverena mba hositranina amin'ny roa fiaretina dia indrindra ny aretim-be ny fanahina ny tsifinono misalasalana mba hanananao marina tokoa zahay zay ho tombo sy mpanjakanay ka dia miasa Jesosy amin'izao andro zao eny ny alalan'ny asa sampairezana koa zay omenao ny ondronao tafio ery ny mpanomponao dia ianao ny mijoro eo aminy ary miteny hoe izaho ny mpiampy tsara ny mpiampy tsara manolotra ny fiainany hamonjy anao ondron'Andriamanitra ho voninahitran'Andriamanitra amen.